Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao fiarahantsika atao amin'ny anatin'ity YouTube ity. Miaraba ny olombelona rehetra malariny, mahafantatra sy mahay an'izany fiteny malagasy izany. Misy antony moa matoa nataonay amin'ny teny malagasy araka ny tenin'Andriamanitra azonay. Nomena lohateny hoe mbola tia anao Jesosy Kristy, na dia mbola miaina ao anatin'ny fahotana aza ianao. Dia efa resana avy hatrany fa manapetra ny fiainana eto tany ary tsisy aharitra eto, ka ny olona izay miaina ao anatin'ny fahotana very any amin'ny afo be mandrakizay rehefa tonga ny fotoana isian'ny fitsarana. Androany ny tenin'Andriamanitra izay renesinao dia hilaza aminao, aneo aminao fa tsy maintsy mandray an'i Jesosy Kristy ianao raha tsy te ho potika ny fiainanao. Mandalo ny fiainana eto tany, 20 taona hoy teny Jehovahandriamanitra raha mateza, 70 taona, 80 taona hoy Davida mpanao salamo, ary maro any malagasy no maka ny tenin'i Davida ho 70 na 80 taona. Lasa alohan'izany aza ny sasany. Andao hikarakarany ho avy ilay maritra mandrakizay isika. Tombontsoa lehibe no ahafahanao manaraka an'izao YouTube izao, satria mbola tianao Jesosy. Tsy mampaninona na mbola nitsotro toaka ary ianao maheno an'izy ity. Tsy mampaninona satria tsapanay fa eto mbola misy olona miaraka mampirafy, miaraka amin'ny tsy vadiny mandre an'izao. Tsy mampaninona izany, enoy tsy mampaninona. Ny fantatro ato anatin'ity baiboly izay tao am-pelantanako ity, izay tenin'Andriamanitra laza toy izao. Jaona 7:1. Fa toy izao, tahaka an'izao, asehoko anao izao ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia tsy inona fa ianao izay mbola miaina ao anaty fahotana io. Izao tontolo izao dia tsy inona fa ilay fiainantsika izay tohatra ny mivavaka kanefa dia vingitiny eny ihany ny fahotana. Ilay isika milaza ny tenantsika hoe kristianina kanefany dia misabaka ozy ny fitenenantsika, mampiaraka ny fiainana maha-kristianina sy ny maha-jentilisa, zany hoe tsy miaty fangibay kelika ihany izy tsika malagasy. Mitra-piangonana tsika rehefa andro krismasy, Paka, Pentecote, fa ankoatran'izay tsika dia manao ny fiainantsika mangalatra, misotro toaka. Hoy ny baiboly hoe izao tontolo izao dia tian'Andriamanitra. Ianao io dia tian'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ahoana ianao? Tian'Andriamanitra ho afahana ao anatiny io fiainanao io. Tian'Andriamanitra ianao hoe sorona ao anatin'ny fahotana, fijangajangana, filokana, fimamona. Tsy misy fiadanana anie ao anatinao anatin'izany. Tsisy fiadanana anie ao e. Mety efa finaretina kely 7 minitra, raha betsaka ho an'ny mpijangajanga. Mety efa finaretina kely 2 andro, herinandro, ho an'ny mpanao kolikoly, mampiasa ny vola azo amin'ny kolikoly amin'ny tsy famarinana. Mety efa finaretina kely eo mpanaovana zavatra trano azo avy amin'ilay halatra ilay vola, fa mitaintaina ao anaty ao, ary maika moa fa raha toka hoe
manambady aman-janaka ianao dia vola azo amin'ny fahotana kolokolo hialatra no amelomanao ny vady aman-janaka ao vady aman-janaka ao tsy mahafantatra fa kosa ianao tena tsy mandry andro tsy mahita tory ianao, vao mikisana kely fotsiny varavarankely so de olo isambotra zany nefa ny rivotra mandona ny varavarakelinao, vao mandona kely fotsiny ny asa misy voalavo angambany de efa midobodoboka miakatra ny tositra, mety tapaka lalatra tampoka am'izany ary raha sanatry matra ao anatin'izany sady manary ny tenanao ianao no manapozina ny vady aman-janaka. Ry namako malala izay, tsy sambasamba na hoe sendra ambanandre teo fotsiny ka hoe aleo mba henona aloha fa mba ohatr'izao, tsia fa mbola tiany Jesosy ianao na de mbola ao anatin'ny fahotana azy. Tiany Jesosy ianao afana ary androany am'izao sekondro zao de afaky no afaka ianao, afaka ny hiala ao anatinao ka tsy ho tianao intsony ny fanany fijangajangana fanany izy io fa tahaka anao fa tsy ianao ange ry tovovavy na ry tovolahy no mila an'ilay filany fa le devoly mihitsy no mitady an'le filana amy fijangajangana, tsarovo sy fantaro zay. Tsy le ianao nge no te hisotro an'le toky fa le devoly ao amy tontolo ao amy fanao ambony ao no te hisotro an'le toka ary dia mandefa karazana tio izy makany anaty vavonina any, de ianao loatrany hoe misotro azy le toka mivantana io zany fa zao le devoly mitroka azy, de ohatrany hoe tsy mety mamo ianao, de ohatrany hoe mirezaonina be ianao, de ohatrany hoe mahay miteny ianao eo anatin'ny fiarahamonina, de ohatrany hoe vao mainka ary tena mety amin'ny olona fisotroanao toka sy ny fanaovanao fahotana, le devoly no mahazo vana am'ireny. Androany afaky no afaka am'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho an'ny olakatra zay te ho afaka eo ambany vahoan'ilay devoly zay mpampijangajanga, devoly zay mpampisotro toka, le devoly zay mpampanao kolikoly, le devoly zay fototry ny ratsy rehetra, na izy na iza te ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tonga Jesosy anafaka anao fa voasokatra manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra anao de nanomezany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lahy tokana mba ho raisinao izy zao ankehitriny zao, ekeo ny fahotanao amin'ny anaran'i Jesosy, midina ny fanahy mapiaiky ny fahotanao, le fanan'Andriamanitra de antsoina hoe fanan'ny fahamarinana mapiaiky ny fahotanao, ahatonga anao arikoriko anao io fahotana io, arikoriko anao toetra ratsy io, arikoriko anao zany hoe sao de maty tampoka ato anomboka tsy hatafandromandry ianao, manomboka am'izao ankehitriny zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy miverina miala anatin'ny fijangajangana, miverina miala anatin'ny fijangajangana, miala anatin'ny fijangajangana ka miverina ny amin'ny fiainana andavanandro, miverina amin'ny fiainana feno famasinana, miverina ankonana amy tokantrano, miverina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria mbola tianao Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ongotanay miala eny ambavahoan'ny fahafatesana ny fiainanao, miala eny amin'ny plan'ny satana ny fiainanao, miala eny amin'ny programa satana ny fiainanao, fa averina kosa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo eo potiky ny hazo fijalian'i Jesosy ianao, miverina izy ary apetraka eo potiky ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy ianao, rakofanay amin'ny ran'i Jesosy, milatsaka ao amin'ny fonao sy ny sainao, amin'ny malelahanao ny ran'i Jesosy Kristy, mandoro ny plan'ny satana, mandoro ny fanahy fijangajangana, mandoro ny fanahy fitiavatena, mandoro ny fanahy fitiavam-boly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jesosy anisan'ilay olona tianao reo olona reo. Jesosy amin'ny mampanomponao anay, amin'ny mampanomponao anay na mpanaovinao zao asa izao, manokatra ny varavaram-piainan'ireo zahay amin'ny anaran'i Jesosy, no miery ny fanahy masin'Andriamanitra zay mirotsaka sy miasa am'izao fotoana zao, ahatonga ireo olona reo ahisafitika andray anao Jesosy Kristy ho tompony sy ho mpamonjiny, mpanafaka ny fiainany mandrakizay manomboka am'izao sekondro zao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonako an'izany
amin'ny fitiavana, satria tsisy tianao very na dia anankiray azy. Amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny famonjena, raiso Jesosy, raiso Jesosy Kristy. Tsy natao anarana Jesosy, tsy natao etikety Jesosy, tsy natao fombafomba Jesosy, ary tsy anara-piangonana Jesosy, fa fiainana Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, raiso amin'ny anaran'i Jesosy, raiso fa tolotra anao Jesosy. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, tonga nofo tety ambony tany, tsy misy kilema, tonga izy hanafaka anao. Tia anao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo, nanonaky ny famonjena ho andreo olona reo. Ka sy izy reo fanahy masonao, tsy avelatsika ho tafandrimandry izy reo fanahy masonao raha tsy mandray anao, satria ho avy tsy hoe leny amin'ny rano lanitra Jesosy, ka ndreo de taraiky atao tany eto hiaraka amin'ny bibidy. Ho sanatriavina amindreo mandreny zao antsom-bavaka izao zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka anao miaraka taminay ao anatin'izay 10 minitra izay 10 minitra manova ny hoavinao zany. De mingavy anao aho manatona mpanompon'Andriamanitra hitaizany fanahinao. Rehefa mpanompon'Andriamanitra manambara ny famarinana tahaka an'izao atao zao, arao ny hevitr'Andriamanitra omeny azy hitantana anao ny fiainanao. Nefa zany tsy manakana ny fifandraisantsika akory, mba hahafahana mifampitantana amin'ny ara-panahy ara-nofo mihitsy, satria dia makany an-danitra mitanjona izao fifandraisana amin'ny alalan'ny YouTube izao. Tain'Andriamanitra tianao Jesosy, de izay koa tianao.